Sotranao a Jesosy malalo, satria mbola afaka miantso ny anaranao, mbola afaka hideranao, mbola afaka hanandratra anao, ary mbola afaka hizara ny fahatsaranao amin'ny vahoakanao Jesosy. Tompo, kely sisa dia ho avy ianao. Marobe ireo efa tsy afaka intsony ny hiova satria efa maty Jesosy. Maro ireo lasany amin'ny afobe Jesosy, tsy manana fanantenana intsony. Ka izahay Jesosy dia mbola manana fanantenana satria mbola velona izahay. Ka mangataka anao fanahy masino hiteny amin'ny alalako. Ka ny nofo rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao. Ary aoka ianao hikasika koa ny olonao tsiraray avy amin'ny teny izay ampaherezanao anay. Satria ianao dia Andriamanitra velona sy mahery ary tsisy toanao. Ary ho avy ny fotoana hijoronay eo anatrehanao ray. Tsy maintsy ho tonga izany fotoana izany. Ka mamindrafo aminay Tompo. Voninahitra ny ho anao rery ihany. Ry Jesosy sy lofiny Davido, relay Alpha sy Omega. Ny fiandohanay ary mbola hiafaranay koa. Alleluia. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho amin'ny alalan'izao video izao. Ry havana, ny fanahy masina dia nitarikay anio hizara tenin'Andriamanitra foy ampaherezana antsika ary ampiomanana antsika. Misy verset izay ao amin'ny Matio 7:10. Io verset io dia efa nandritry ny 2 herinandro teo eo zay dia averin'ny Tompo foana ao an-tsaiko. Averin'ny Tompo foana rehefa mivavaka aho ny maraina tsindraindray. Ary anio dia tonga ny fotoana tsy maintsy izarako izany tenin'Andriamanitra izany. Satria fampitandremana lehibe no tiany Jesosy ho voaraintsika mba hiomanantsika. Ho raisintsika ny ao amin'ny bokin'ny Matio 7 hovakintsika manomboka eo amin'ny 17 dia janontsika eo amin'ny 12 ihany. Dia manasanao ahako tena hiaino tsara ny tenin'Andriamanitra izay hovakiana. Satria mantsy marobe ny olona na izara teo aloha miaino fotsiny fa tsy mandray lalipaka ao am-po. Fa noho efa nampianatray ny fanahy masina, noho efa nifoazin'ny Tompo ao dia ny teniny dia tena teny masina ary tena teny enona tsara ary ampiarina amin'ny fiainantsika satria ny teniny dia i Jesosy mihitsy ary izy no hidirantsika any an-danitra. Ary maro ny zava-miafina ao anatin'ny teniny dia ny fanahy masina no ampianatra antsika sy hitari-dalana antsika. Hovakintsika ary izany tenin'Andriamanitra izany. Matio 7:17-12 dia hovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona mba atao batisa i Jaona, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa MAMOA aza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza mihevitra ny hiteny anakapo hoe manana any Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho any Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny Hazo Sahady ny Famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia HOKAPAINA ka HATSIPY any anaty afo.
Izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao aorinako no mahery noho izao, ka tsy mendrika ny hanaisotra ny kapany aza ao. Izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororohany. Izy anadio tsara ny eo am-pamoloany, ka anangona ny variny ho any an-tsopitra, fa ny akofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Io tenin'Andriamanitra io dia manambara ny andro farany izay iainantsika zao. Manambara sahady ny andro alohan'ny iaviany Jesosy, ary manambara ihany koa ny andro efa atongavany Jesosy, ary manambara ihany koa ny andro fitsarany Jesosy antsika tsirairay avy, zany hoe anangonan'Andriamanitra antsika zanany izay tena mijoro tsara ao anatin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ary ny andro anariny izay tsy mijoro tsara, izay miaina amin'ny fiainan'izao tontolo zao ho very any amin'ny elo. Tena mampatahotra io tenin'Andriamanitra io. Averiko vakiana ny 7 ka hatramin'ny 9 aloha. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany. Fa noho nahita ny fariseo sy ny sadoseo maro nanatona mba atao batisa i Jaona, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoa aza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Amen. Tamin'io fotoana io dia ny andro natongavany Jaona mpanao batisa, izay nirahan'Andriamanitra izy hanao batisa ny fibebahana. Izany hoe araky ilay efa noteneniko tamin'ny video hafa teo aloha, tsy maintsy aloha mibebaka isika olon-dehibe, zay vao afaka atao batisa. Ny tenin'ny Jaona eto dia ny teny izy tamin'ireo fariseo sy sadoseo, satria ireo fariseo sy sadoseo zay teneniny eto dia nanaiky ho atao batisa ny batisany fibebahana, tahaka ny batisan'i Jesosy izany. Ny fariseo sy ny sadoseo dia, ho an'izay mbola tsy mahafantatra, dia izy ireo manaraka ny lalàn'i Mosesy, zany hoe mitanany amin'ny didy 10 sy ny didy rehetra izay nomen'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha. Fa izy ireo tsy mino an Jesosy, nefa an Jesosy ihany ilay Andriamanitra. Fa ny fariseo dia ny fanarahana ny lalàna, ny fanatanterahana ny lalàna no avovonjy ireo hoe ho tafiditra any an-danitra. Zay ny finoan'izy ireo. Nefa Jesosy efa tonga mihitsy tetỳ ambony tany, izy ilay Andriamanitra, ary araka ny teneniny hoe ho tonga izy tsy anafoana ny lalàna fa anatanteraka. Izy Jesosy mihitsy ilay lalana, fahamarinana ary fiainana tsy maintsy arahana, complet zany. Ary tsy maintsy mino an Jesosy, satria izy ilay Andriamanitra. Dia teto nisy fariseo sy sadoseo maro nanatona mba ho ataony Jaona batisa, zany hoe batisa ny fibebahana. Fantatry Jaona tsara fa izy ireo ny tena mpanohatra an Jesosy, dia izay natonga ny Jaona ny teny hoe ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Zava-dozany zavatra ho avy ry havany, tena zava-doza. Jaona eto miteny hoe iza no nanoro hevitra anareo andositra ny fahatezerana ho avy. Amen. Zany hoe
ampitainy Jaona mpanao batisa amintsika fa izay olona rehetra tsy manaiky ny batisan' Jesosy Kristy izay ajoboka ao anaty rano dia ho tratra ny fahatezerana ho avy. Ho tratra ny fahatezerana ho avy. Mila mifoa ianao tompoko raha mbola mandafoana ny batisa ny fibebahana izay mazava tsara ny baiko izay nomeny Jesosy antsika. Fa raha tsy manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra ianao na fiangonana inona ny vavahanao dia tsy ho tafiditra mihitsy ny varavaranlanitra ianao tompoko raha tsy vita batisa tahaka ny lalan'i Jesosy manara-dia an' Jesosy. Mandray azo tompo sy mpamonjy aloha izay hita ao amin'ny Romanina 10:7-10. Mengavy ianao amaky an'izay teny izay. Tsy maintsy isika aloha manaiky an' Jesosy amin'ny vavantsika ary mino amin'ny fontsika. Izay isika vao lasa zanak'Andriamanitra. Tsy ny zazakely akory fa isika efa lehibe mpanota mahatsapa ny fahotantsika. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Dia toizako ny tenin'Andriamanitra 5. Koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Amen. Tena mazava tsara mila isika izany rehefa vita batisa dia mamoa voa tsara mandeha manao ny asan'Andriamanitra mizara amin'ireo olona izay tsy malala. Ary tena mihitsy hoe voa tsara fa tsy voa ratsy akory sanatria. Tsy afaka isika ampianatra diso ny olona, tsy afaka isika andainga amin'olona ity tenin'Andriamanitra ity. Tsy maintsy araka ny tenin'Andriamanitra ihany no afaka ambarantsika amin'ny olona satria tanan'Andriamanitra no miandry antsika raha mamorona isika. Tsy maintsy ny fanahy masina no mampiteny antsika ary tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra ihany no ambarantsika izay baikon'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. 7. Ary aza mihevitra ny teny anakapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'ireto vato ireto. Amen. Zany hoe raha ohatra isika ka tsy mitory an' Jesosy, raha tsy manao ny asan'Andriamanitra, dia na ny vato ara. Andriamanitra mahay mamelona ny vato tonga olombelona anao ny asany, anambara ny fahatsarany. Be de be ny mpanompon'Andriamanitra vovovonjy dia tsy mahasahy mizara ny tenin'Andriamanitra. Tsy mahasahy mizara ny tenin'Andriamanitra ary be de be variana amin'izao fiainana izao. Izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe koa mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Tena efa an' Jesosy ve ianao sa mbola an Satana? Raha tena mpanompo ny tompo ianao dia rehefa voavonjy ianao dia mandray ny baiboly dia mitory mba amonjena ny hafa, manome mamaim-pona satria izay no baikon'i Jesosy. Fa tsy ara-bola akory fa mizara satria ny fanahy dia tena sarobidy. Tiany Jesosy ho arovana avokoa satria efa tena efa kaiky Jesosy. Amen. Ho raisitsika ny 10. Io 10 io ilaina very ny fanahy masina tamiko foana nandritry ny efa eo amin'ny 2 herinandro mahery kely teo eo zay. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny Hazo Sahady ny Famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia HOKAPAINA ka HATSIPY any anaty afo. Amen. Ry havana, efa tena efa kaiky Jesosy. Raha ohatra isika mahita ireny mpivarotra kitay ireny ka amaky kitay izy
dia apetraka ny kakazo dia kapohany amin'ny famaky raha ohatra kitay kely anankiray tonga dia misaraka iny. Fa raha ohatra ka hoe any anaty ala indray le olona ka anapaka hazo dia vao mikapa indray mpandeha fotsiny izy amin'ilay hazo dia efa hotapahana iny hazo iny. Ohatr'izay koa Jesosy amin'izao isika miteny izao ry havana. Efa mikasika antsika tsirairay avy izy. Itsika toy ireo hazo ireo, isika tsirairay avy tompoko. Efa mikasika ny ISA-BATAN'OLONA Jesosy. Izay no mahatonga azy miteny eto hoe ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny Hazo Sahady ny Famaky. Koa ny hazo rehetra izay tsy mamovoa tsara dia HOKAPAINA ka HATSIPY any anaty afo. Amen. Efa kasihan Jesosy isika tsiraray avy. Fantatry Jesosy ny mombamomba antsika tsiraray avy. Mandinika antsika tsiraray avy Jesosy amin'izao fotoana izao hoe HOKAPAINA ve ianao? HOKAPAINA ve ianao? Hoe mamovoa tsara ve ianao? Tena ao aminao marina ve Jesosy? Sa anisan'ilay hazo HOKAPAINA ianao ka HATSIPY any anaty afo? Mampatahotra izany ry havana. Oka ianao ametra-panontaniana ny fiainanao amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana izao. Inona moa io afo io? Eny amin'ny farany ho teneniko anao amin'ny farany. Ho raisintsika ny 1:11. Izaho dia manao batisanareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Fa ilay avy ao aorinako no mahery noho izao, ka tsy mendrika ny anaisotra ny kapany aza ao. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Ry havana, i Jona mpanao batisa eto dia manambara fa ho avy Jesosy tamin'ny fotoana io avao ao arinany. Izy zany ilay tonga nanao batisany Jesosy. Ary tena feno ny fahamasinana izy. Raha natao batisa ianao, olona oatra ny manao ahoana no anao batisanao? Mengavy anao mihitsy ako amaky ny tantaran'i Jona mpanao batisa. Izy eto dia niteny fa manao batisa amin'ny rano ho amin'ny fibebahana. Zany hoe mibebaka isika zay isika vao atao batisa. Fa ilay avy ao arinako no mahery noho izao, ka tsy mendrika ny anaisotra ny kapany aza ao. Izy no anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Jesosy io voalazan'io. Jesosy, izy irery ihany no mametraka ny fanahy masina ao anatintsika tsiraray avy rehefa vita batisa amin'ny ranona jopoka, batisa ny fibebahana isika. Ny fahotantsika rehetra dia hibebahana. Ary tena mihitsy aloha mandoalika ary miverina amin'i Jesosy manenina amin'ny ratsy rehetra anatin'ny fibebahana. Fa tsy sarisary fotsiny ihany. Satria ny tompo dia mahita ny ao am-pontsika ary fantany tsara ny mombantsika tsiraray avy. Izay Jesosy vao afaka anao batisantsika amin'ny fanahy masina sy ny afo. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina no miditra ao anatintsika, mitoetra ao anatintsika. Ny fanahy avy amin'Andriamanitra mihitsy no omeny antsika. Ny fanahin'Andriamanitra mihitsy no ametrahany ao amintsika. Satria Andriamanitra dia fanahy. Ho raisintsika ny 1:12 farany, ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Eny An-Tanany ny Fikororohany, izy anadio tsara ny eo am-pamoloany, ka anangona ny variny ho any an-tsopitra. Fa ny ankofa sy ny mololo dia hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. I Jesosy io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Jesosy dia
ikororokantsika tahaka ny vary. Zava-dozana zavatra iseho hoe zavatra ho avy. Raha tsy miambina isika dia tena ho voakororoka ary voatsipy any anaty afo tahaka ny akofa. Raisiny ohatra amin'ny vary sy ny akofa isika eto. Satria ny tenin'Andriamanitra matetika dia ataony parabola foana. Ry havana, vary sy ny akofa. Kororohan'Andriamanitra isika rehefa manoto vary any ambanivohitra, zany hoe totoina zany isika ho fotsiana, totoina, ho saraina ny vary sy ny akofa. Teo aloha isika dia nitambatra tamin'ny akofa. Fa rehefa kosa madio isika nandray an Jesosy Tompo sy Mpamonjy, rehefa kosa ka vita batisa amin'ny rano isika, dia tsy mijanona fotsiny amin'izany, fa mandeha mitory manambara ny zava-tsoa nomeny Tompo antsika hanavitra ny hafa. Dia amin'ny fotoana io itsika efa madio tanteraka, lasa ilay vary. Fa ny sasany izay tsy nety niverina amin'ny Jesosy dia lasa toy ny akofa. Aofa dia rofina, dia odorana any amin'ny afo tsy mety maty. Izay no fanoharana asehon'ny tenin'Andriamanitra eto. Ny akofa ry havana tsisy ilaina anazy. Ny akofa sy ny mololo, hoy ny tenin'Andriamanitra eto, dia odorana any amin'ny afo tsy mety maty. Tsisy azo anaovana azy intsony. Hoarina amin'ny vary isika olombelona miaina izao. Iza amin'ireo ianao? Efa vary ve ianao madiodio eo anatrehan'i Jesosy? Sa anisan'ny akofa sy ny mololo odorana amin'ny afo tsy mety maty ianao? Ry havana, tianao Jesosy, tiay Jesosy, izay no mahatonga azy mbola mananatra antsika foana. Io afo tsy mety maty io dia ho hitanao ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia 20:14 ka hatramin'ny 15. Io tenin'Andriamanitra io dia hitanao eto amin'ny sary, eto amin'ny video eo am-piandohana. Satria io teny io no nomeny Tompo mba hibebahantsika alohan'izy ho avy. Hibebahantsika ary hiomanantsika mba ho tafidirantsika any an-danitra. Tonga dia miteny aminao ako afaka miomana ianao hibebaka isika rehefa aveo raha hiverina amin'ny Jesosy ianao. Ovakintsika io tenin'Andriamanitra io manambara ny afo tsy mety maty araka ny teneniny teo amin'ny Matio izay novakintsika teo. Apokalipsia 20:14 ka hatramin'ny 15. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fahafatesana sy ny fitoeran'ny maty dia natsipy tany amin'ny farihy afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Amen. Ry havana, io ilay farihy afo. Io ilay farihy afo. Zany hoe tsy mety maty. Raha mahita isika ny atao hoe farihy, rano izany, dia ohatr'izany zany ny any amin'ny afo be, fa tsy mety maty. Tsy mety maty io farihy afo io. Zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra novakintsika teo hoe fa ny akofa sy ny mololo dia odorana any amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Ry havana, io farihy afo io dia ny devoly no odoranao mandrakizay. Zany hoe miaraka amin'ny devoly mandrakizay tsisy fetra ao, izay olona tsy mibebaka, izay olona tsy miverina amin'Andriamanitra, dia hijaly mandrakizay, tsisy famindram-po intsony ao anatin'izany farihy afo izany. Zany dia hitantsika eo amin'ny Apokalipsia ihany 20:10. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ny devoly izay namitaka azy
dia natsipy tany amin'ny fariafo sy solofara izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay ireo. Amen. Ry havana, mazava tsara fa fariafo no mahazo ny olona izay tsy mibebaka, tsy mety manaraka ny didin'Andriamanitra fa manao izay tiany atao. Mbola misy ny fotoanan'io iverenanao amin'i Jesosy. Tsy fantatrao izay zavatra iseho rehefa avy eo. Mibebay ianao fa mandalo ny fiainantsika eto. Teo aloha aho dia tsy nahalala fa Jesosy no nampiratra ny masoko. Zay aho vao niaona tamin'i Jesosy. Tsy ny fombafomba-pivavahana akory no idirantsika any an-danitra, fa i Jesosy irery ihany. Aza matahotr'olona intsony, mibeba, manetretena, satria Jesosy izy no ikororokantsika tahaka ny vary sy ny akofa. Ka miverena ianao amin'i Jesosy, fa tianao Jesosy, sarobidy aminy ny fanahintsika tsirairay avy. Aza manaiky ho andevoziny Satana, aza manaiky ho voafatotra any amin'ny elo mandrakizay ka fariafo no vantaninao, fa miverena ianao amin'i Jesosy dia mbola miaina ianao. Tsy fantatrao ny rehefa avy eo, manetretena, miala amin'ny ratsy rehetra. Mangataka anao andohalika eo anatrehan'i Jesosy. Raha von'ny bebaka ianao hiala amin'ny ratsy rehetra, ka ndray azo tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao, ka tena n'olo tena ho an'i Jesosy ianao. Fa iainao anao Jesosy, na dia tsy mahita anao ary ny fanahy tompo dia mahita antsika tsiraray avy rehefa miantso azy isika, ka tena vonona hiala amin'ny ratsy tokoa, dia eo Jesosy, eo alohanao, na dia tsy hitanao ary izy. Atolory azy ny tenanao, atolory eo an-tongotrany ny fahotanao. Na inona izany dia raisin'i Jesosy izany raha tena omenao azy avokoa, ka vonona n'olo tena ho azy ianao. Manetretena fa izy rery ihany no afaka hiafarantsika. Tsisy lalana hafa, tsisy tompoko, tsisy hafa tsy Jesosy rery ihany. Raha tsy izany dia ny fariafo no miandry ianao raha tsy bebaka ianao. Aza miay izao fiainana izao, fa maro ny zavatra miseho eran-tany efa miantso anao Jesosy. Ka miverena aminy fa hatsiaro fahasambarana ianao. Iarivavaka isika tompoko. Ka raha vonina ianao andray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ametraka ny fahotanao eo an-tongotrany, dia aokenao amerina ny teny izay ho lazaiko, dia miaino anao Jesosy. Jesosy tompo, misaotra anao aho satria mbola misy fotoana iverenako aminao Jesosy. Eny tompo malalo, tsapako fa mpanota aho, ary tsapako fa tsy ny lalàna no avovonjy aho. Tsapako fa tsy ny fananako rehetra no avovonjy aho. Tsapako fa tsy ny fianakaviako no avovonjy aho. Tsapako fa tsy ny mpitondra fivavahana no avovonjy aho. Tsapako fa ny otako dia very ay any amin'ny afobe Jesosy. Jesosy mifona aminao aho, mandoalika eo an-tongotrao. Mamela ny eloko Jesosy, mamindrafo amiko Jesosy. Neniko avokoa ny ratsy rehetra zay vitako Jesosy. Mifona aminao aho, apetrako eo an-tongotrao Jesosy ny fahotako rehetra, tsisy tazomiko Jesosy na dia kely ara. Miakohaka eo anatrehan'ny voninahitrao aho. Ka anio Jesosy dia mandray anao aho ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Ho tompoko sy ho mpamonjy ny fiainako. Meteza Jesosy
ho mpanjaka atao-poko ianao, midira atao-poko ianao Jesosy, diovy aho ho tonga zanakao, soraty ao anatin'ny boky ny fiainanao aho Jesosy, mba ho anisany ireo zanakao rehefa tonga ny fotoana ialako ety. Tompo, manomboka an'io dia anompo anao aho, anolo tena ho anao aho, ka mitenena amiko Jesosy, ampianaro aho fanahy masina, ovay aho, amboary aho, fa tsy mahay manamboatra tena. Misaotra anao Jesosy, satria tonga zanakao aho anio. Tanao Jesosy, fa tsy mahatana anao. Amen. Ry havana, ho anao izay nandray an Jesosy anio ho tompo sy mpamonjy anao, dia faly miarabanao aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Lasa rahavavy sy anadahako ao amin'ny Tompo ianao manomboka anio, ka mijoro tsara, mila ianao mijery fiangonana, anao batisanao amin'ny rano be, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana batisanao ilay velona sy mahery avy any Nazareta. Izany hoe miara-maty amin'i Jesosy ao anaty rano, tahaka an Jesosy ilay maty ka nalevona, dia miara-natsangana tamin'i Jesosy tahaka an Jesosy nitsangana tamin'ny fahafatesana, satria izy naresy ny fahafatesana dia anisany mpandresiko ianao rehefa mivoaka avao anatin'ny rano, dia metraka aminao ny fanahin'ny Tompo ao aorianan'izay. Tianao Jesosy, mandehana foana araka ny lalany. Ho anao kosa izay efa manana an Jesosy ary vita batisa nefa niverin-dalana, ka nahatsapa fa mila miverina amin'i Jesosy, dia mibebay ianao. Aza manota intsony, aza manota intsony, satria mbola mety ho very ianao na dia efa nahazo ny famonjena ary, raha tsy mijoro tsara. Tsy hoe kory hoe nandray an Jesosy isika ka vita batisa dia vitatreo, fa tsy maintsy miaina ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, mihazona izany hatramin'ny farany, izay isika vao tafiditra any an-danitra. Azo ilay satro-boninahitry ny fiainana izay nomanin'ny Tompo ho antsika tsiraray avy, raha mahatody hatramin'ny farany isika. Ry havana, raha maniry ianao hiara hivavaka aminay ao amin'ny messenger, dia aza misalasala, satria miandry an Jesosy isika, mila mahery isika na andro na alina. Isaky ny asabotsy amin'ny 7 alina aty Eropa no ora fivavahanay ao amin'ny groupe messenger, dia afaka manoratra aminay ianao amin'ny kontakta izay hitanao eo ambanin'ny video. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Alleluia. Amen.